kouma 67 hectares sahiran-tsaina ireo mpivarotra mitsipaka ny fampiasana lalana ireo mponina. Ambatondrazaka nidina an-dalambe ny mpianatra ny université annexe Toamasina. Fitantanana firenena mbola mitony fisehosehoana ataon'ny fitondram-panjakana. Misaotra anao hatrany misy safidy ny fahita lavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa indray ianao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika anomboana ny vaovao ary izao alina izao dia verevitra tanteraka ankehitriny ireo mpivarotra etsy amin'ny kometsy 67 hectares taoriny nandravany komina Antananarivo renivohitra ny tsena teny antoerana avy hatrany moa dia fandravana no nisy hoy ireo mpivarotra fa tsy nisy akory ny vahaolana na roso Nzava-Ndremahefa tahiry aina. Ny alahady fito Martsa lasa teo no feim-potoana farany nomeny komina Antananarivo renivohitra anireto mpivarotra atao amin'ny tsenany komma 67 hectares ireto. Raha mifanazavana dia aritra 7 volana ny fanamboarana ny tsena. Sahiran-tsaina tanteraka anefa ireto mpivarotra ireto satria dia tsy mba nisy ny vahaolana matipaika naroson'ny komina azy ireo talohan'ny fandravana. Anay aloha sao dia tena izay vahaolana mantytsena ty mihitsy ny tena tadavinay hoe 7 volana ho mbola hoeto foana izay tsy varotra izay tsy hoe tsy varotra fa mbola amboarina le tsena dia le tany isy anay mihitsy zany zao tsy fantatray hoe waiza dia manahy mihitsy izay amin'le fivelomana satria nohanay androany tadavina androany le izy le amin'ny antsonareo hoe ny aterako ny confinement tsy vita akory dia nietanay ara zao nentina nody mihitsy aloha sasany zany dia ajanjany ety fotsiny dia netana nefa ny atrantso lafo mihitsy ny mpandrafitra tsy maintsy mandrafitra satria zay zany mpanao asa tanana dia na le olona miasa ao aminay ireo ara zany zao tsy hita koa izay hivelomana. Izy zany tena misy fiantraikany be lehibe amin'ny mponina eto Antananarivo hatrany anaty ala rehetrarehetra any ty tsenankomma mbola amboariny ity satria ny mpivarotra hazo ao anatiny, ny dokerany hazo ao anatiny, ny transporteur ao anatiny, ny mpandrafitra ao anatiny, dia ny mpividy sy ny mpaka maro koa zany tsy haiko hoe hoaiza ry zareo satria efa eto foana mifohy be ny ara-malagasy koa mino fa ohatr'izay ity zany efa tsena malaza maneran-tany mihitsiny dia tokony mba asiana vahaolana ihany, vahaolana tsy ho ela satria ireo olona ireo tena mbola misy ny hoe mandofa trano ekolazo mpianatra tia hoe roan zay eto tokony mba hoe alohan'ny androananay dia namena torana manokana aloha zay tia ny fiatsahanay nefa n'izay tsy mbola mahazo plasy hatramin'izao arirariry nefa ny titoerany tia olona maro no mively eto olona maro be ny eto dia hoaiza ary rehefa vahoaka ireo hoaiza ary ireo nitady tsy fantatra na fotodrafitra setina dia tsena marina na inona efa tsy hita plantra inona leo atao tokony isy plan salamamasina ne natao misy plan tsara mihitsy io le izy tsisy adalako zao dia hoe mialinareo zay fotsiny io. Mpivarotra anarivo ny araka izany no manay mafy amin'ny asa fivelomany. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny lehibe ny tsena sy ny komina kanefa tsy nahita mbaolana izany. Nangatahan'ireo mpivarotra ny amin-drana azy ireo amin'ny toerana sahaza azy saingy vahaolana nampiteraka olana hafa indray no naroson'ny komina azy ireo. Efa niresaka tamin'ny komina ny délégué zany tany dia anjaran'ireo le délégué zany no niresaka taminay izy tamin'ny maraina nefa le toerana zany tsy ekeny le fokotany aty sy le fokotany aty tsy manaiky mihitsy zareo hoe asina satria hoe ovonona le arabe ry dia asina mpivarotra dia tsy manaiky zareo dia zay zany mbola mitady plasy hoe aiza zany le plasy asinanay zay ny tena titavinay fa zay tsy manisy olana misy ny minona raha misy torana hivarotanay zay vahaolana hita zany hoe varotra tato amin'ny arabe tato zay dia tsy manaiky mponina amin'ny cité sy ny karazana dia tato ambadika tato indray dia tsy manaiky kory zareo any dia zay zany vao ilikilika foana dia nefa zay olona manarivo maro ny eto dia hoaiza izany zay. Mbola hijaneny 67 hectares any ansika amin'ity toy ny vaovao manaraka ity satria dia etsy ankilany notsipahan'ireo mponina teny amin'ny manodidina ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny komina Antananarivo renivohitra mikasika ny fikasana amindra vonjimaika ireo mpivarotra atao amin'ny komma ho eo ivelany izany hoe eo amin'ny arabe. Ny lanja sora-baventy moa ireo mponina nanehoan'izy ireo izay tsy fahafalim-pony izay. Mbola Nzava-Ndremahefa sy tahiry ny anatrany. Tsy ekenay ary tsy ankasitrahanay ho ireo mponina eto amin'ny fokotany 67 hectares avaratra andrifanireto ny anaovana tsena ny arabe. Raha mifanapahan-kevitra ny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra mantsy dia afindra vonjimaika eto amin'ity arabe ivelan'ny komma ity ireo mpivarotra atao anatiny.
raha fanazavana nefa tsy nisy ny fampandrenesana ireo tompona andraikitra teny anivon'ny fokotany fa avy hatrany tena indray fanapahan-kevitra samyrery ny commune koma no nravany tamin'ny asabotsy tsena ny koma dia efa manaiky mivarotra hoe vinary amin'ny maki fa ny commune tsy manaiky ivindrary mivarotra any amin'ny maki amin'izao dia efa tsy maintsy eto amin'ity ampovoany arabe ty any naonaovana ny tsena dia maninona no tsy maintsy eto amin'ity arabe ty naonaovana ny tsena fa ako be dia be ny toerana malalaka azony amindrany any tsena nataony amin'ny parvio analakely aloha mandrafa tonga izay varivolan'izay tsy maninona izany aksa iny iny afaka misy sécurité any commune no afaka miandro tsara mivarotra amin'ny alina na amin'ny maraina fa eto zay tsy afaka anakaramaky commune anakarama olona iaro anay eto fa tsy maintsy izay samyzay no fampiaro eto ka dia izay noanoerana tanteraka an'izao fanaovana tsena lalana eto aminay izao tsy fampidina tamin'ny CEA zay fa natonga dia nataony fotsiny io tsisy ngesaka taminay taminay fokotany fa tsy mbola tsy nampilazany fokotany akory izy mienjanoa tanteraka araka izany ny tady eo amin'ny fiadidinana Antananarivo sy ireo mpivarotra nanampitrotraka koa ny fandavan'ireo mponina teo amin'ny manodidina ny amindranareo mpivarotra eo amin'ny arabe tsy manana vahaolana hafa afaka aroso azy ireo mihitsy ve ny commune sa hijanona amin'ny fanapahan-keviny ka miteraka olana tahaka izao foana fa andeho any Ambatondrazaka kosa sika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia naneho ny tsy fahafaliam-pony noho ny mbola tsy nandraisan'izy ireo ny vatsim-pianarana nandritra ny efa-bolana sy ny fampitaovana ireo mpianatra amin'ny université annexe Toamasina ao Ambatondrazaka ao. Nidina an-dalambe izy ireo any androany mitaka ny zony tokony isitrahany ny fanatsarana ny toeram-pianarana eny Ambohitsilazaona. Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Nidina an-dalambe androany ny mpianatry ny Istralma eny Ambohitsilozana na ny mpianatry ny université annexe Toamasina eto Ambatondrazaka. Fitakinana ny bourse efa-bolana miampy équipement eo ihany koa ny tokony anatrarana ny fotodrafitrasa ara-panabeazana eny Ambohitsilozana ary ny tokony andaleny ny fanjakana ny karamina ireo mpanabe azy ireo no tena antony izao fitokonana izao. Efa resaka ibosandreo resaka tomasy efakoma satria efa marary an'izareo zany nandritra ny efa-bolana tsy voaloha nefa mpianatra zao efa mivakansy zay zany mamparary an'ireto. Noteteziny ireto mpianatra ireto avokoa ny toerana rehetra misy olo-mpanjakana toy ny eo anivon'ny préfecture Ambatondrazaka, ny teo anivon'ny bureau-ny région eto Ambatondrazaka ary ny afara teo anivon'ny bureau-ny Istralma eny Antsatateraka. Naharitratra ny fifampidinihana teo anivon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Istralma eto Ambatondrazaka saingy hatramin'ny ora nanaovanay izao vaovao izao dia tsy nisy mihitsy aloha ny zavatra nampitovy fijery na ny mpianatra na ny tompon'andraikitra ny Istralma eto Ambatondrazaka. Misy ny zavatra tapaka fa tsy nahafa-pony mpianatra. Tsy nahafa-pony mpianatra ny zavatra tapaka satria ny bourse zay nangatany mpianatra araky ny fangatany mpianatra 72 heures ilay izy kanjo nefa le zavatra hen'ny mpianatra raha zany fahenokana azy teo any afaka ray volana any zany zavatra zany zay vao mety izy na dia mangataka izay any amin'ny ministère mangataka izay hitanareo angamba ny filaranay teo fa tsisy fanakorotanana nataonay teo nomeny lalana ny tomobile nandeha ny lahatra moramora zay nakaty tonga teto zay nangataka izay fa tsy afa-po anay ilay zavatra nangatanay ka ireo mpianatra mihitsy nefa mitaky an'io zavatra io fa tena ilainay farany zay aingana dia aingana io. Fa iverne eto Antananarivo koa sika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka aty andeha hoe ny vato eny. Vita ary hotokanana amin'ity herinandro ity moa ny zaridaina lehibe iray ao amin'ny komina Ivato. Volan'ny komina Madiodio sy ny mpiara-miombona antoka no nanaovana ny asa manontolo. Hoarantsika ary ny vaovao eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Mathieu Prince. Eto amin'ny manoloana ny asekinay ity zaridaina vaovao eto amin'ny komina Ivato ity ka saina hotokanana amin'ity herinandro ity ihany. Volan'ny komina sy ny mpiara-miombona antoka Madiodio nanaovana ny zaridaina. Toy ny komina rehetra mantsy dia tsy ampy ampandehanana ny raray ny anivon'ny komina akory ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Foibe. Raha ho an'ny Ivato manokana izao dia tsy misy afa-tsy aotra faingo aotra iray amin'ny teti-bolan'ny komina ny famatsim-bola azo.
miankina tanteraka amin'ny fampidiraketra sy ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombonanto karaka izany ny fahavitana fotodrafitrasa toy izao. Manentana ihany koa ny olona rehetrarehetra mba hitandro ny zava-bita tahaka izao ary manentana ihany koa ny mponina mba andongetra satria ny hetra fany amin'ny vahoaka matetika anaovana fotodrafitrasa toy ity hitantsika eto ity. Misy ihany koa moa ny fifanomezan-tanana amin'ireo mpiara-miombonantoka izay manatsara ny tanàna tahaka izao ka dia ny rino ny ahaizantsika mitandro ny zava-bita atao anatin'ity komina ity satria manomboka izao ny asa ary ho hitanareo fomba arobea ny asa izay vita ao anatin'ity komina. Ankoatra ity zaridaina ity dia nahavita lalan-kely mirefy hatramin'ny 3 kilometatra ihany koa ny komina. Vy efa napetraky ny ben'ny tanàna hatramin'ny fampelezan-keviny dia ny anao any Vato ho komina mamirapiratra. Fa voalohany teo amin'ny komina no nankalaza ny andro ny valo Martsa izay andro iray natokana ho an'ny vehivavy ny eo amin'ny komina Ambotrimanjaka ao ny avaka moa ny fankalazana izany fampianarana no nomena ireo vehivavy sy ireny mpianakaviana mba ahafahany mihoatra amin'ny fiainana. Ravirazafy Mahenina, Manorandre Malala. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanohanana ny vady ao anatin'ny ankonana misy azy ny asan'ny vehivavy. Ny anjaran'ny vehivavy izany ao anatin'ny tokantrano mandray andraikitra dia mikarakara tokantrano, dia mikarakara ny ankizy, manoro sy mananatra an'izay tokony ataony. Zanaka araka sitrapon'Andriamanitra, tezena amin'ny Jesosy ny zazakely. Party mety misy le tezena Facebook, tezena amin'ny hanina. Anao, zany zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Tamin'ny andron'ny fankalazana ny valo Martsa omaly, nanamaria ny komina Ambotrimanjaka izany ny fampianarana ireo vehivavy amin'ny tokony ataony amin'ny fampandrosoana amin'ny fiarahamonina. Ilaina hatrany ny fanohanana amin'ny vehivavy izay tsy afa-misaraka amin'ny fikarakarana ny ao an-tokantrano. Dia fankalazana ny fetin'ny valo Martsa andro vehivavy dia tonga izahay vehivavy teto Ambotrimanjaka izany nanohana ny anso dia nanentana nampianatra ny vehivavy rehetra ho fanorehetra hoe mba homena vehivavy antoky ny tokantrano satria tsy mety tsy tsisy firenena ho vanina raha tsisy ny vehivavy manohana ny vadiny tsirairay aby ara moraly hery rehetrarehetra. Dia izany koa moa tsy efa raha tsy azo avy amin'ny fanahy masina angatahana ny ao ambony. Hatreto aloha dia ohatran'ny amin'ny toerana rehetrarehetra dia ny vehivavy izany natao akifikifika foana natao anjorom-bala fa izao izany dia miezaka dia manainga ny vehivavy rehetra fa tsisy an'izany hoe vehivavy atao anjolonjolom-bala izany tsony fa hiara hiainga hiaraka hiasa anohana ny vadiny tsirairay avy mba tonga firenena vanina ny eto aminay. Fa toy ny fankalazana ny andro ny valo Martsa izay hatrany dia nahatsiaro manokana ireo vehivavy be antitra sahirana ara-pivelomana ny fikambanana iray tao amin'ny fokontany Mandrosoa Ivato. Nanatrika izany teny an-toerana moa Asinandria Malala sy Mathieu Princy. Vary, menaka, akanjo, voamaina, ireo natolotry ny antoko manangana Madagasikara vaovao androany ho an'ireo vehivavy be antitra sahirana ara-pivelomana ao anatin'ny fokontany Mandrosoa Ivato. Etsika efa fanao isa-taona izy ity ary fokontany maro no nisitraka izany. Ankoatr'izay dia miaro ireo madinika tratry ny tsindrio falavo ihany koa izy ireo toy ny fangalara-tany sy ny tsiara-drariny ary ny maro hafa. Ny androany moa zany resaka fahatsiarovana ny andron'ny vehivavy eto amin'ny fokontany Ivato Mandrosoa no nanaovana anazy aloha ny androany fa miparitaka moa zay fa eto moa zany natao voalohany dia mandeha tsikelikely le izy. Vehivavy lehibe ampolo maro no nisitraka ity fanomezana ity androany. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ary dia fitohanana ora maro fahasorenana ho any ireo mpampiasa ny lalana. Izany dia vokatry ny faratsindalana sy ny fisiana lavaka marobe eny amin'ny fokontany Antoamadinika sy ny manodidina iny. Akoatra ny fitarainan'ireo mpampiasa lalana dia misy fiatraikany betsaka amin'ny fiainana andavanandro ny mpona ihany koa moa izany. Nzavandre Maefa, Tahiry ny aina. Maharitra adiny iray mahery eo nanaovan'ireo mpampiasa ity lalana miazo anatao madinika 67 hektara ity noho ny faharatsin-dalana. Sy mba tanteraka ary lavaka be no mameno ny lalana. Lavaka be iray eo anolohan'ny tobo fiantsonana mahitsy no tena fototry ny fitohanana. Akoatra ny fitohanana fifamoivozana nefa dia maro ny voka-dratsy ateraka ity faharatsin-dalana ity ho an'ireo mpampiasa lalana.
tena io raha mahita moa zany lalany ratsy be ny lalany eto tanàna manimba automobile na 4x4 raha mijaly dia tena tokony mba asiana fivoarana fa tena mampijaly vahoaka tena io tena mihinana adany ray mahery eo io ny embouteillage tena lasa mitombo be dia lasa mitombo ny fotoana araka izany tena marina aloha zany le fanjakana zany tena tsy miasa mihitsy satria raha ohatra tena tokony jerena ty ambany tanàna boribory tany voalohany nefa zao hoe lalina ty amin'ny boribory tany voalohany soky sao dia tsy rariny mba jerevy any zay fa misy fiantraikany zao na lalana zao simba moto simba ny tômobile simba manimba automobile na 4x4 raha mijaly dia tena tokony mba asiana fivoarana fa tena mampijaly vahoaka amboarina ihany atahotra le riva tsy ampijaliana ohatr'izao mpanjify tsy ireo mpampiasa lalana aina nefa no mitaraina ny voka-dratsy ateraka ity lalana ratsy ity fa ireo mponina ary indrindra ireo mpivarotra eny amin'ny manodidina le olona lasa tsy miampita ety dia tsy malafy loka mihitsy zay sady le rano indraindray atahorana hipitika aty amin'ilay sakafo dia tsy misy tsena mihitsy tsy mbola misy fanamboarana mihitsy ny taty dia zany mijaly be eto amin'ilay rano dia le aretina koa efa be dia be dia mipitika eto amin'ny trondronay dia le raha maloto dia tokony amboarina mihitsy le lalana fa mijaly izay vahoaka nisy ny fanamboaran-dalana teny amin'ny vato be 67 hektara iny ny volana desambra lasa teo inona moa ny tsy nanamboarana ity lalana miazana tao madinika ity izay efa hita va ratsy dia ratsy kanefa dia vokotany rotsy mifanalavitra koa. Ny fitantanana ny orinasa Jirama kosa indray dia namoaka taratasy afindray ny farany herinandro teo ny tompona andraikitry ny banky iraisam-pirenena misahana ny Madagasikara, Maurice sy Comores. Tsy azo hitovirana ny fampiasana ny tolotra Optima hoy ny fanambarana mba ahafahan'ny orinasa Jirama aleo tena saingy mety hiatra ny vidin'ny jiro tena izy any amin'ny mpanjifa. Araoary ny fanadiadiny Ravirazafy Mahinina sy Manorandre Malala. Miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina trano mahakasika ny faktura ny Jirama. Saika isan'andro no ahitana fitarainana ato amin'ny Facebook. Ny ampaleo tena ny orinasa Jirama ary tsy hanomezan'ny fanjakana malagasy fanampiana ara-bola intsony no tena angatahany banky iraisam-pirenena. Araka ny fanambarana nataony moa ahafana mampiakatra 5.0 miliara isan-taona ny vola miditra amin'ny Jirama ny tarifa Optima. Ny 7.7 isan-jato amin'ny mpanjifa izay ao anatiny sokajim-piarahamonina tony sahirana dia isy fidina ny sarany herinaratra. Tsivona fa nitokatra ny sahirana no mitana ny iray ampatelo mpanjifa ny Jirama, ireo 8.0 isan-jato amin'ny mpanjifa kosa no isy fiakarany. Ny fiandohan-taona nefa no efa nanomboka niatra ny tarifa Optima, saingy tsy nahitam-bokany loatra araka ny vinavina ny banky iraisam-pirenena. Iankinan'ny toe-karena nefa ny Jirama any amin'ny fomba fitantanana no mila ovaina ho kosa ny mpandrara. Raha tsy miatsara ny Jirama dia ny hoavy ny firenena ity no sahirana. Raha ohatra ka tsy miatsara ny Jirama dia ny fanjakana foana no anao subvention any orinasa io. Araka ny hitanareo tao anatin'ny gazetinay efa mahatratra 1 milliard de dollars no nataon'ny fanjakana tao anatin'ny Jirama, nefa raha tena jerena ilay tena fiantraikany zany 1 milliard de dollars zany amin'ny fitombony araka ny Madagasikara dia kely dia kely. Donc misy tena olana be misy ao. Ilaina zany ny investissement tokony ataon'ny Jirama na ireo orinasa tsy miankina amin'ny lafiny famokarana herim-baratra. Tsy nitsahatra hatrany ny fanjakana malagasy nanotona vola ho an'ny orinasa Jirama ny taondasa 700 miliara ariary ny vola nomeny ity orinasa mpanjakana ity. Ny taoniny anefa samy nahatsapa ny rehetra fanjaly teo amin'ny resaka fitsinjarana herinaratra sy fizarana rano. Camion citerne vitsy no hoany mba hanaparitaka ny Jirama izara rano saingy tsy ny faritra rehetra no nahazo izany. Napetraka ny tompona andraikitra ho olana hatrany. Nahatapaka ny herinaratra kosa ny fahanteran'ny fitaovana sy ny tsy fahampin-drano manodina herinaratra. Fanontaniana mipetraka nampiasaina tamin'inona avokoa ny 700 miliara ariary nomena ny Jirama. Maninona no tsy mbola nosoloana ny tale jeneraly izay efa imbetsaka no nanao zavatra tsy mety na teo amin'ny fitondran-tena na teo amin'ny fitantanana. Hatreny Akatso, Ambohimanarina, Faravohitra sy toerana maro samihafa no efa nahitana fitokonana avokoa noho ny tsy fahombiazan'ny fitantanana. 7.0 ora no nomeny filoham-pirenena ny Jirama antsina ny fakturan-jiro saingy to ambava ihany izany anefa. Fa eo amin'ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia noafahan'ny fitsarana tampony tamin'ny fiampangana azy ny filoha breziliana teo aloha i Lula da Silva rehefa nomelohina no ny resaka kolikoly. Omaly moa no nivoaka ny didim-panafahana azy. Miala rary nombana, Andry Rakoto Malala.
afaka miverina somatsara eo amin'ny tontolon'ny politika sy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana filoam-pirenena any Brésil amin'ny taona 2024 ny filoha brésiliana teo aloha Lula da Silva. Araka ny didina avoakan'ny fitsarana tampony omaly mantsy dia nofonana ny vesatra nanenjehana azy. Ity farany izay voaroaroy noho ny fanaovana kolikoly roa taona sy tapany lasa izay. Nambara ny mpitsara nandray ity fanapahan-kevitra ity fa tsy maefa tamin'ny fitsarana azy izay efa nandeha inefitra miantaona ny tribunaly any Curitiba izay nanameloka ity filoha teo aloha ity. Manoloana izany dia ny tribunaly federaly any Brésil no andray an-tanana ny raharaha mahakasika azy manomboka izao. Mandra-piandry izay mety ho fanapahan-kevitra izy ireo dia miverina amin'ny Lula da Silva izay nitondra ny vahoaka brésiliana ny taona 3 ka hatramin'ny taona 10 ny zony ara-politika. Raha tsy ahivina, ny taona 2024 ity filoham-pirenena brésiliana teo aloha ity no voapanga tamin'io resaka kolikoly io. Voaheloka hikatra herintaona sy tapany izy nanomboka ny volana aprily 2024 hatramin'ny volana novambra 2024. Taorian'izay dia noafahany ity farany taorian'ny didina avoakan'ny fitsarana tampony saingy mbola voarara ny fandraisany anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Araka ny fitsapakevim-bahoaka tany Brésil dia fantatra fa i Lula da Silva irery ihany no voalaza fa afaka mandresy ny filoha ankehitriny Jair Bolsonaro amin'ny fifidianana manaraka amin'ny taona 2024. Ny 50 isanjaton'ireo mponina no ny fahavonona ny fidy azy raha ny 470 ravinahitra sy monina any New York any États-Unis manameloka ny endrika fanisakisana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Manamafy hatrany ny fitakiana nataon'ireo solombavam-bahoaka aty amin'ny fahalalana manao hevitra bebe kokoa izany. Mialy rary nombana tokra marolahy. Omaly dia nisy ny fanambarana nataon'ireo teratany malagasy mila ravinahitra New York États-Unis mahakasika ny toe-draram-pirenena eto Madagasikara. Izy ireo dia miantso ny firenena mikambana sy ny fitondram-panjakana Amerikanina manoloana ny jado nataon'ny mpitondra eto amintsika. No itsiny izy ireo ny fanararaotana nataon'ny mpitondra indrindra ireo sakan-dalana isan-karazany napetraka teto andrenivohitra sy ireo faritra manodidina azy nataon'ny mpitandro filaminana mba tsy hahafahan'ny olom-pirenena mivezivezy malalaka. Isan'izany koa ny fanakatonana ankianjan'ny demokrasia sy ny eny 17 Mey ary ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana izay manao akanjo miara-manonja teny an-dalambe. Ireto farany moa izay mbola any am-ponja amin'izao fotoana izao. Milaza izy ireo fa manohana ny miara-manonja sy ny RMDM ary manameloka ny endrika fanisakisahana zon'olombelona rehetra eto Madagasikara. Izany antso nataon'ireo teratany malagasy mila ravinahitra New York izany dia manamafy ny fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka aty ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny kianjan'ny Magro Tanjombato. Ny député Fidèle Sarapierre tao anatin'ny lahateny dia nitaky ny fampiarana ny lalàna mifandraika amin'ny santam-panohitra, ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny demokrasia ary ny fanajana ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra eny an-dalambe. Tsika mila izay fahalalahana faneho-kevitra zay hipetraka eto Madagasikara. Zay mbola tsy nangataka aminareo hoe zay andeha hidina an-dalambe. Nareo tsy mila ongany. Manamafy moa ireo député fa tsy mila seza izy ireo fa mangataka ny hanazavana ny fitsipy-talao. Izahay tsy mitady toerana. Aleo zavan-dresaka. Tsy mangataka gouvernement amin'ny fisikafana. Azafady. Anaovana azafady. Fa tsy zany. Zahay tsy mitaky. Hoe andao anao fiara-mitanjana. Tsy mitaky an'izany zay. Fa mazava ny anay zavatra petraka. Ataovy mazava amin'ny tsipy-talao pasy zay. Tokony manana ny lalàna amin'ny fefanoerana. Ny fahalalahana sy ny demokrasia dia tokony hipetraka eto. Avereny ny hirahira nataonareo hoe zo fototra ny midina an-dalambe. Marina fa ny zo amin'ny fahafahana miteny sy maneho hevitra an-kalalahana no karazany hoe fototry ny zo rehetra. Tsy afaka hiady momba ny zo amin'ny fahasalamana na fananan-tany, ohatra ny tena raha tsy manana zo amin'ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra an-kahalalahana. Fa raha araka ny efa fantatra moa dia hifarana ny 12 ny volana Martsa izao ny fiapitao-piasan'ny mpikambana eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Mila fantatry ny vahoaka mazava nefa ny kalitao tokony ananan'ny mpikambana ao anatin'izany androm-panjakana izany, indrindra moa ny filoha-mpitantana azy. Nambintso velositraka sy tokra marolahy.
tsy mbola mahafeno ny fepetra ilaina hampandroso firenena iray raha ny mikasika ny filoha sy ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eto Madagasikara no asindresaka hoy ny nambarany James Ratsima mpandinika politika na mafisiny mazava ny kalitao tokony hananan'ny mpikambana sy ny filohan'ny HCC intègre tsy manao kolikoly ary tena mandeha amin'ny lalana marina zay ny profil ilainy Madagasikara dia tokony mpitsara malala ny lalàna tena mahafantatra ny lalàna mihitsy no mipetraka ao fa tsy tamin'ity indray mandeha ity moa dia zay tiany fitondrana napetraka ny napetrany tao azahoany mandantanteraka ny zavatra kasainy atao reny zavatra miseho tamin'ny fifidianany reny midika zavatra be dia be mihitsy zao mivokany zao korotana eto Madagasikara zao ny HCC tompoko sy ny senim mahatonga zao vokatra korotana eto Madagasikara zao tsy mitombona daholo ny zavatra nataony izy ihany no milaza fa azo raisina fa tsy mitombona ary mandika lalàna ny zavatra nataony Iankinan'ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana indrindra manoloana ny valim-pifidianana sy ny fanapahan-kevitra samihafa araka ny 140 ao anatin'ny lalam-panorenana dia androm-panjakana ny fitsarana avo momba lalam-panorenana araka izany NDB ny firenena fa tsy baikon'ny filohan'ny repoblika le président mihitsy no stratégique be dia io no tsy maintsy ny filohan'ny repoblika manindry azy matrana dia io manimba zavatra eto amintsika zao fandehan'izao mbola hoela vao hoe ilaminy io satria fahalalako azy mbola tedavy ny fitondrano averina io daholo ihany izy menakavy satria tsisy mitovy ny daty ny dirana ny elana dia ijoue amin'izay indray izy hoe mbola tsy tapitra ny anay mbola zao ka anao zay azony atao izy amerenana notra ny namerenany NSEG efa retraité efa tokony sotro ronono mbola naverina eo ihany satria ilainy ny filohan'ny repoblika no manendry ny mpikambana telo mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana indrindra ny filoha mitarika izany misy ihany koa ireo mpikambana izay atolotry ny antenimera-pirenena ny avy amin'ny antenimera-ndoolona ary ny avy amin'ny CSM lasa entina hanararota-pahefana nefa izany ho an'ny eto Madagasikara manokana raha ny fanazavana fa mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra isan-karazany mikasika ny rarahanam-pirenena eto Madagasikara isany nofakafakan'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara tao anatin'ny fiara fandaharana miara-manonja ho an'ny andro any ny mikasika ny fankalazana ny andro ny vehivavy sy ny demokrasia tatitra amintsika ny adinary mialirary nombana sy Andry Rakoto Malala hita takatra nandritra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy natria ny vadin'ny filoham-pirenena omaly tany Antsiranana fa mbola mitohy hatrany ny fisehoana taon'ny fitondram-panjakana toy ny zavatra tsy lara-pahamehana hatrany no hazakazahana sy andaniam-bola fa tsy ny mahasoa ny vahoaka hita takatra ihany koa ny fanavakavahana ny samy malagasy hita taratra teny fotsiny dia fafaliana ho an'ireo vehivavy izay tonga tamin'ireny toerana reny fafaliana satria noentina maimaim-poana ny taingina fiaramanidina reny moa zany ny atao hoe offre de la princesse volam-panjakana no lanina amin'ireny ny zavatra hita koa anatin'izay dia misy fanadinoana hoe misy vahoaka misy vehivavy marobe eto amin'ity firenena ity izay adino miady amin'ny fiainana eto Antananarivo fotsiny dia vao hitantsika hoe vao mivoaka ny trano ianao dia efa mahita hoe io misy vehivavy miady amin'ny fiainana io misy vehivavy manana adidy be dia be manana zanaka firy izay tsy manako hohanina mitsipona zordira mivarobarotra kely mitady ny vola hividianana kapoakambary izay tsy zaky ny aina intsony ny any amin'ny faritra atsimo izay fantatritsika fa mijaly dia mijaly izany vehivavy izany eo ny kere fa eo ny ady isan'andro amin'ny fitediavana rano mandeha amin'ny kilometatra firy isan'andro isan'andro mba ahitana rano sotroina tsy miresaka akorytsika hoe rano isasana nanaovana sakafo na ina fa rano sotroina fotsiny dia fa ady isan'andro isan'andro amin'ny fiainana zany ny ady atao zany eto amin'ity firenena ity dia maro samihafa kanefa izay zavatra izay tsy hitantsika taratra eo amin'ilay firenena tsy hitantsika taratra avy amin'ny mpitondra fanjakana mbola mitohy ihany le tiana tenenina hoe ny fisehoana aloha ary ny fampisehoana amin'ireo sahirana fa hoe manaka tao ihany le fitondram-panjakana fa lanina amin'ny zavatra hafa
ankoatra izay dia voaresaka ihany koa ny mikasika ny demokrasia izay miteraka resabehatra ny ivelany ihany. Nambarany ity solombavam-bahoaka ity fa tsy hita taratra eto Madagasikara intsony izany atao hoe fahafahana sy fahalalana maneho hevitra izany. Ny emitra ny rina be antsika amin'izany fanajana zany demokrasia zany. Nisy fiemorana tanteraka ary zany fanajana ny demokrasia zany moa zany dia lasa imolotra ihany, lasa eo ambava fotsiny ihany sisa fa ny fanatanterana an'izany tsy hitatsika. Ny resaka fahafahana liberté fondamentale na ny droit fondamentaux dia any anatin'ny soratra fotsiny, anatin'ireny lalam-panorenana ireny, any anatin'ireny déclaration droit de l'homme, déclaration universelle droit de l'homme ireny, zay nosoniavy Madagasikara fa tsy nohajainy ary hitsakitsahany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Zany resaka demokrasia zany tsy hitatsika taratra intsony zany ao anatin'ny fahalalana Madagasikara dia république Madagasikara. Taloha izy hoe république démocratique fa nesorina le démocratique fa le république Madagasikara fa ny zavatra hita amin'izao fotoana zao dia hoe lasa république bananière. Tapitrary ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao nakasitraka ianao tany atokantrano tanty nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafy ary ho amin'ny manaraka indray tompoko.